dia voalohanteny dia teo anatrehany zava-misy tandroany tery ambanina mpamarina sy namoizana ain'olona anakiefatra naratrana olona 150 ary naravana trano anankifito dia miara-miory amin'ny fianakaviany ireo midona-paorina ny ataony préfecture sy ny PNGRC sy ny MO zany miara-miory amin'izareo ary mirary fasitranana aingana ho amin'izay naratra. Eo anatrehan'ny zava-misy zany dia misy fepetrany raisina ao anatin'ny tena hoe foezaka zany no raisina. Dia voalohany indrindra zany fanalana ny olona rehetrarehetra sy teo ambanin'ny toerana iny satria misy mbola misy vato be tena danger imminent zany eo akaikin'iny toerana iny amin'izao izay atahorana ny mbola hitrahany ka afatesan'olona maromaro. Ny toerana izay nametrahana an'izy ireo moa zany dia mbola eo amin'ilay site izay efa vonina ihany ataon'ny école normale. Ao aloha zany nandraisana azy ireo mandra-pahitana ny solution ataontsika hoe solution pérenne zany ho an'izy ireo. Ny fepetra niraisina zany manomboka rahapisy moa tsy mbola tsy fivoriana ihany ny OMC élargie zany fa ny fepetra ho raisina dia tsy maintsy ho évacuena daholo zany c'est déclaré zone rouge amin'ny toerana iny. Tsy maintsy esorina na ataontsika hoe manao recours amina force satria tsy mety resaka tapabolana dia isy zava-potra zay zany no mesure tena tsy maintsy ho raisina. Vitatreo angamba mifampiresahana isan-karazany amin'ny fanalana olona atao satria efa betsaka zay communiqué natao zay amin'izay tokony ialan'olona teo fa tsisy mety miala dia tsy maintsy miafara amin'izao. Eto koa moa zany dia hitodika aminareo mpanao gazety hoe mba tsy tatitra fotsiny zava-misy fa mba incité an'ireo olona ireo koa zany mba hiala satria fa danger imminent daholo ny vato rehetrarehetra ambony eo fa tena danger imminent. Misy karazana vato raha mibotsaka tonga dia hatraty ambany aty amin'ny palais de sport aty. Ka zay zany no fepetra ho raisina ao anatin'ny foezaka zany aloha. Zay aloha zany tena foezaka anatin'ny foezaka zany farafaratsy 100 metatra midina amin'ny ambany iny tsy maintsy ho évacuena. Ny tanjona moa zany dia ny évacuer izy rehetrarehetra fa ezaka be satria misy eo amin'ny 2000 toa vo rivo-tafo zany tsy maintsy ho esorina nefa ny ametrahana an'izay mbola rozana be. Zay moa efa midépassé ny compétence anay zay tsy maintsy nivoan'ny gouvernement na ny conseil des ministres manapaka izay toerana tokony ametrahana andreo fa dia zay aloha zany ny fepetra ho raisina atao anatin'ny foezaka. Ny fanampiana rehetrarehetra momba ny fandraisana an'izy ireo dia efa vonona ny ao amin'ny PNGRC zany miandry an'ilay besoin fotsiny zareo dia efa ho avy ny toerana ny fanampiana isan-karazany. Fomba fanazavana ara-teknika kely zany tsika momba n'le ny faritra avo iny tsara marihana fa tamin'ny taona 2015 misy ataontsika hoe fikarohana tondra ny anarana hoe grimana gestion des risques d'inondation et du mouvement du terrain d'Antananarivo. Io projet io zany nanao fikarohana momba ny eny amin'ny faritra avo iny ary efa publiena moa zany ataontsika hoe vokatra zany fikarohana zany ary nivoaka atao anatin'izay fikarohana zay fa eo amin'ny 3 tafo eo zany no ao anatin'ny faritra mena amin'ny toerana iny. Zay fikarohana zay zany dia mbola vao namafisy ny fikarohana vao natao voaingana tamin'ity taona ity mahafaritra mena amin'ny toerana iny ka dia vokatra zay zavatra natao rehetra zay ngamba dia tsisy fisalasalana zany fa dia tena ao anatin'ny tena hoe faritra atahorana farak'izay avo zany ny ataontsika hoe avy ny
lozy eny amin'ny toerana iny ka dia hitanina antsika rehetra andao tsy misy atakandro any amin'ny toerana iny fa tena efa tera-doza tokoa io toerana ambanina mpamarinana iny. L'églissement hoe tena sarotra sa le erosion mety anakaikenana ao anatin'izay resatra. Izy io zao ahitantsika teo a maina ny andro teo, le maina iny atao ahinan'le otsakorona ny maina ny tany dia iny no tena tonga dia mampiatsika anazy. Zany hoe io zany tsisy filazana hoe efa avy toerana maina ny tany fa mila miala aingana antsika na fotoana inona na fotoana inona fa tsy ampozina mihitsy zany mety halasany vaty be efa miandry enjera io.